hoy izy tamin'ireo mpitondra malagasy tamin'izany. Nahoana ianareo malagasy no mitrosa foana mampidikizo ny firenenareo? Tsy mila mitrosa intsony ianareo raha ampodinareo any Madagasikara ny vola be apetrakareo aty Frantsa. Ary notanisainy Jean-Pierre Côte mihitsy ireo banky misy ny volan'ireo olona maventy malagasy any Frantsa. No vidiny lafo namany Ismaël ny fahatsorany satria no tereny filoha François Mitterrand ametra-pialana izy. Izany Jean-Pierre Côte zany no niandraikitra ny fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana tao amin'ny gouvernement Pierre Mauroy tamin'ny 1976. Tokana eto an-tany ity francophonie ity satria izy ihany no sehatra mampiray zavatra tsy tokony hiaraka dia ny politika, ny vola, ny toe-karena sy ny kolotsaina. Ary no tsindriny masovo français François Goldblatt tsara izany tamin'ny kabariny tamin'ny 14 Jolay. Oui, Andriamatoa François Goldblatt. Les liens particuliers qui unissent la France à Madagascar, forgés par une longue histoire partagée, tant dans ses moments paisibles que dans ses phases tourmentées, a été constamment génératrice de relations politiques, économiques, linguistiques et culturelles d'une densité hors du commun. Izany namany Ismaël no pacte colonial no azavainao tamin'ny Antsipirieny tamin'ny talata 12 Jolay. Tadidinao ve izy? Tsy mahazo manafatra entana afa-tsy avy amin'ny Frantsa. Ny entana avy amin'ny firenenkafa dia tsy maintsy tataovina etra ambony dia ambony, dia misy gadra vy roa manidy ny firenena afrikanina zanatany frantsay taloha ao amin'ny francophonie. Ny gadra voalohany dia gadra noho ny kolotsaina sy ny teny frantsay. Tsy mahay afa-tsy ny teny frantsay ny tompon'andraikitra amin'ny zanatany frantsay taloha. Ny teny anglisy anefa no fampiasa amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena, amin'ny diplomasia sy ny tsenam-bola rehetra ivelan'ny francophonie. Tsy ny teny anglisy akademika fa ny teny anglisy fampiasa amin'ny fandrarahana, anglais des affaires. Ny fomba fiasan'ny tsenam-bola iraisam-pirenena mihitsy no tsy mitovy mihitsy amin'ny fomba fiasa ao amin'ny francophonie. Izao krizy izao no saribahana dia satria mampalahelo teny anglisy tsy hainy mpanao politika malagasy no ampiasain'ny SADC. Gadra faharoa dia gadra ara-drafitra. Nisy vaovao no voizin'ireo blokom-bazaha matetika tato ato dia ny hoe manana tahiry mipetraka any ivelany ny fanjakana malagasy ka ny ampody an'izany tahiry zany aty Madagasikara no antony ny voany Andriamatoa Orlando Robimana, tale général ny trésor tany ivelany tamin'ny faramparany volana Jona. Rehefa tonga teto Andriamatoa Orlando Robimanana, izao no fanazavany nomeny mikasika izany rafitinina. Hoy izy, tsy manam-bola mipetraka any ivelany ny trésor malagasy. Marina fa nandeha tany ivelany aho kanefa tsy ampody vola akaty Madagasikara no antony ny voako fa nanatrika fivoriana roa. Ny iray tany Marrakech tamin'ny fivorianana fanoany Bady Isan-taona, ny iray tany Paris tamin'ny fivoriany BAIST, Bureau des Associations Internationales des Services du Trésor. Izany no fanazavana nomeny tale général-ny trésor. Kanefa mba tiako zaraina aminao piaino ihany ny politika maloto fanaon'ny Frantsa mitazona ampahany amin'ny vola vahiny ny ireo zanatany ny taloha any Paris. Araka ny fitsipika mifehy ny faribola franc, ny trésor frantsay no miantoka ny franc CFA avadika franc français taloha avadika euro amin'izao fotoana izao. Misy takalony zany fa tsy miasa maimaimpona ny frantsay. Dia zao ny takalony, tsy maintsy tehirizina any amin'ny trésor frantsay ny 500 isan-jato ny tahiry vola ivelany ireo firenena afrikanina mpikambana ao amin'ny faribola franc. Eto efa eniko sady ny pitsikera hoe Madagasikara nge tsy ao anatin'ny faribola franc. Eny tompoko, na dia niala tao amin'ny faribola franc azy Madagasikara, mbola voafatotra amin'ny trésor frantsay ihany no ny adalan'ireo mpitondra ny fandimby na naiky anireto zavadoza ireto.
nanaiky ny euro vola fototra devise pivot, nanaiky ny marché interbancaire de devise, nanaiky ny vola mitsingevaeva flottement, nanaiky ny tsy fisian'ny banky hafa ivelan'ny banky français miasa eto. Ny vola fototra devise pivot de vola vahiny omena lanja manokana satria izy no entina mandrify ny tahafanakalozana ny vola vahiny hafa rehetra. Noho izany everiny malagasy ho vola boritra ny devise hafa toy ny dollara, ny livre sterling, ny franc suisse sy ny sisy. Noho ny euro atao vola fototra mora amin'ny frantsay ny mampidina ny sandany ariary. Milaza fotsiny ireo banky frantsay fa tsy manana euro izy ireo de avoakany tsikelikely any amin'ny sisiny ire tsara lalàna ery akaikin'ny BO Analakely ny euro. Noho ny lalàny tolotra sy ny tinady mitra ny vidiny euro de midina ny sandany ariary, zany hoe dévalué. Ny takaliny euro atao vola fototra na devise pivot no tokony azavainy andriamatoa directeur général ny trésor fa tsy ny zavatra nataony tany Marrakech. Tsy maintsy resahana eto namany Ismaël ny fampidinana ny sandany ariary satria izany tompoko no andamosiny izao raha ontsazy rehetra izao. Noho ny fotoana tsy ampy anefa amporisiko ianao mpiaino amaky nisy fanazavana feno de feno nomeny andriamatoa Jean-Jacques Ratzietson mikasika izany ary indrindra ny vahaolana natolony. Ambonin'izany aza zatra mihinana mambolony tsony ny zavatra lazain'ny fianakavia mberaisam-pirenena sy ireo ekonomista gasy bolokiny fa mba dinio ny zava-mitranga any ivelany any satria tsy manaiky ataon'ny fianakavia mberaisam-pirenena taingombozona intsony ny firenena maro. Ny ohatra azoko resina amin'izany zao dia ny firenena Équateur. Raha lany filoha tany Équateur i Rafael Correa noroahiny ny ala tany Équateur ny solon-tenany Banque mondiale tamin'ny volana Mai 17 satria manakorontana ny toe-karena miditra loatra amin'ny raharam-pireneny. Eto Madagasikara namany Ismaël mandeha an'izany hoe voahoaka ny ala tany Équateur ny solon-tenany Banque mondiale. Mila mpitondra vaovao sahy anao tolotra politika vaovao tahaka izany vo afaka ny krizy eto. Tamin'ny Jolay 17 namoaka didim-panjakana ny filoha Korea nampijoro vaomiera manokana nanao audit mikasika ny trosa zany hoe fanadiadiana. Tolotra politika vaovao zany mila mpitondra vaovao. No dinio ny vaomiera io ny trosany Équateur rehetra nanomboka tamin'ny 7 hatramin'ny 9. No karamay ny filoha Korea mangingina ny banque Lazard, banky iraisam-pirenena fantadaza mba hanampy azy. Tamin'ny Jona 7 afaka nylaza i Équateur fa no vidiny ny 1.7 isanjaton'ireo taratasym-bola amin'ny anaran'ny Équateur ny ely tany amin'ireny tsenam-bola rehetra ireny. Raha 700 tapitrisa dolara no karama nomena ny banque Lazard, trosa mitentina 203 tapitrisa dolara no voavidiny firenena Équateur. Raha voavidiny trosa foana noho izany ny zana-bola rehetra tokony nalohany Équateur hatramin'ny 30 de izao ny vokany. Nahazo ambimbava 7 miliara dolara i Équateur izay nentin'ny filoha Korea nanatsara ny fari-piainan'ny vahoaka ekwatoriana dia voafidy filoha fanondronindray i Korea tamin'ny 7 tokony angataka fanampiana aminy ny malagasy satria vonona izara ny traikefany izany no nolazainy tamin'ny forum social mondial natao tany Tunisie tamin'ny 20 marsa lasa teo kanefa tsy nisy mpanao politika malagasy nandeha tany satria mbola lany andro miresaka amin'ny ZICM.